Jesosy. Alleluia. Miaraka maki tenin'Andriamanitra ary aloha isika. Ato amin'ny nomeriny vakitsika indray. Nomery toko 7:10 ny amin'ny mpisafitany. Tantaran'ny mpisafitany makatsika fampahirezana. Zavatra hozaraina amintsika androany dia ny hoe tsy azo afenina ny faherezantsika. Alleluia. Tsy azo afenina ny faherezantsika. Tsy azo afenina ny mahery. Amen. Nomery toko 7:10 dia vakitsika manomboka amin'ny anjininy 5:20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niverina avy ny safon'ny tany ireo no ny afaka 7 andro. Dia nateo amin'ny Mose sy Arona ary ny fiangonana dia ny zanaka Israely rehetra tany anefitra parana izy dia tany Kadesy ka nitondra teny taminy sy ny fiangonana rehetra sady naneo azy ny vokatry ny tany. Dia nilaza taminy izy ka nanao hoe tonga tany amin'ny tany izay nanirahanao anay izahay, koa tany tondra dronono sy tantely tokoa izy ary itony ny vokatra avy tany. Kanefa kosa mahery ny olona izay monina eo amin'ny tany ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe dia lehibe ary koa nahita niteraky ny anakita teo izahay. Ny Amalekita ny monina eo amin'ny tany atsimo ary ny Etita sy ny Jebosita ary ny Amorita ny monina any amin'ny tany avoana ary ny Kananita ny monina eo amoron'ny ranomasina sy eo amoron'ny Jordana. Fa Kaleba dia nampangina ny olona teo anatrehan'ny Mosesy ka nanao hoe andeha isika hiakatra mihitsy mba azahoantsika azy fa haresy azy tokoa isika. Fa hoy kosa ny lehilahy izay niara-niakatra taminy, tsy mahazo miakatra andresy ny olona isika fa mahery noho isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany izay nisafoina tamin'ny zanak'i Israely izy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nisafoina dia tany izay mandevona ny monina eo ary ny olona rehetra izay hitanay teo dia olona vaventy be ary nahita ny Nefilima teo izahay dia taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima ary teo imasonay dia tahaka ny tsingetana izahay ary toy izany koa izahay teo imasony. Dia nanandratra ny feon'ny fiangonana rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'ny alina iny. Iza iviny ianao izay nitomany farany? Dia reto lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe hitanareo nandreny vaovao nentin'izy 10 lahy avy any dia nitomany. Dia nanandratra ny feon'ny fiangonana rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'ny alina iny. Dia nimonmonina tamin'ny Mosesy sy Arona ny zanak'Israely rehetra ka hoy ny fiangonana rehetra taminy, inay ane isika mba maty tany amin'ny tany Egipta ihany, na inay ane isika mba maty tany amin'ity efitra ity. Ary nahoany Jehova no nitondra antsika ho amin'ity tany ity ho lavitsabatra ary nivadintsika sy ny zanantsika madinika ho babo. Tsy aleontsika miverina ho any Egipta va? Dia nifampitoana hoe izy andeha hifidy mpitarika isika ka hiverina any Egipta. Ary Mosesy sy Arona dia nikoaka teo anatrehan'ny fivorian'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Ary Josoa zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefone izay isan'ny nisafon'ny tany dia nandritra ny fitafiny. Ary niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izy roalahy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nisafona dia tena tany tsara indrindra raha sitraky Jehova isika dia hitondra antsika ho amin'izany tany izany izy ka omeny antsika dia tany tondra dronono sy tantely. Fa aza mihodina amin'ny Jehova ianareo ary aza matahotra ny tompon-tany fa hanina ho antsika ireo ny fiarovany efa niala taminy ary Jehova momba antsika koa aza matahotra azy ianareo. Fa hoy ny fiangonana rehetra toray vato izy roalahy. Kanjo ny voninahitry Jehova niseho teo amin'ny trano ilay fihaonana teo anatrehan'ny zanak'Israely rehetra. Halleluia. Tantara mahafinaritra ny sofina mandeha an'ilay izy satria tantara tena mampisongadina sokajin'olona na koroa izay azo lazaina hoe anisan'ny sokajin'olona mbola misy amin'izao andro iainantsika izao. Araka ny lazaiko tamin'ny voalohany teo dia ny zavatra hozaraina amintsika ankehitriny dia mikasika ny amin'ny antsoina hoe tsy azo afenina ny mahery, tsy azo afenina ny faherezantsika. Dia io tantara io anisan'ny tena azontsika ampisongadina anaovantsika misongadina mikasika ny amin'izany loha hevitra izany hoe tena tsy azo afenina ny mahery
ary tsy azo afenina ny faherezantsika. Zanak'Israely dia olona nofidin'Andriamanitra manokana, nofidin'Andriamanitra hoentiny ampisehoana sy anatanterahana ny fanehoana ety amin'ity zao tontolo izao ity, ny seriny mahagaga sy ny fitiavany atsika zanak'olombelona. Dia tamin'ny alalan'ny fiainany zanak'Israely no noentin'Andriamanitra nampisehoana ny amin'ny sitrapony sy ny amin'ny toetra ny zanak'olombelona. Dia hitantsika teto fa rehefa nety miala avy any amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely, ho tantara efa fandehantsika zany efa haitsika rehetra, fa averina kely amintsika hoe nety ny avy tany Egipta ny zanak'Israely tena tamin'ny famantarana sy fahagagana lehibe, tena hoe tanana nahinjitra no nataon'Andriamanitra nety nampisehoany ny voninany tamin'ny alalan'ireo loza folo zay namelezan'ny Egyptianina mba tonga ny Egyptianina handefa ny zanak'Israely, tamin'ny alalan'ny nampisarahany ranomasina mena, tamin'ny alalan'ny nandatsahan'ny mana sy ny papelika nohan'ny zanak'Israely tany anefitra namokisan'Andriamanitra azy, tamin'ny karazana fahagagana maro samihafa, tamin'ny alalan'ny fahagagana maro samihafa dia nampiseho Andriamanitra ny seriny mahagaga sy ny sandro maheriny zay rehefa injiny dia tsy misy mahasakana. Saingy indrisy ry havana fa reto zanak'Israely reto manoloana n'izany asa mahagaga nataon'Andriamanitra izany dia tsy nahafantatra an'Andriamanitra izy ireo. Ny tena marina nanandritra fitarainana izy ireo teo anatreha'Andriamanitra, tena hoe fitarainana mafy dia mafy nasandrany na tonga n'Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy hoe reto ny fitarainan'ny oloko. Rehefa niraka ny Mosesy Andriamanitra nafaka azy dia niteny Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe reto ny fitarainan'ny oloko. Fa ny tena marina tsy mahafantatra n'Andriamanitra reto zanak'Israely reto. Ny tena marina mitaraina fotsiny nataon'ny zanak'Israely fa tsy tena fantany Andriamanitra, ilay Andriamanitra zay tia monjy sy tia nafaka azy. Profon'izany dia hitantsika ity tantara ity hoe na dia nanao laza tsara aza, nanao laza tsara ny tany zay nosafoiny Josua sy Kaleba, dia hitantsika nataon'ny zanak'Israely rehetra. Hoy ny voasoratra hoe ny fiangonana iray manontolo no niaraka nanandratra ny feo ny tomany, ny anandratra fitarainana teo anatrehan'Andriamanitra manoloana ny laza ratsy izay nataon'ilay folahy mpisafy tany. Andriamanitra nampahery azy ireo, Andriamanitra nampahita azy ireo fahagagana maro samihafa, Andriamanitra tena naninjitra ny tanany. Fa reto zanak'Israely reto azontsika lazaina androany araka ny toriteny zay natao tamin'ny heriny hoe azo sokajiana ao anatin'ilay olona antsoina hoe osa, ilay olona antsoina hoe tsy mahery, ilay olona azo lazaina hoe malemy. Raha ny tantara teo midiniantsika dia hitantsika hoe sokajy roa tena samihafa no azo raisitsika avoaka. Dia ny tantara Josua sy Kaleba, lay nahery ny finoany an'Andriamanitra, nahery ny fanantenany, ahitan'Andriamanitra iasy ho tafiditra amin'ny tany Kanany, natoky an'Andriamanitra. Fa tetsy amin'ny ilany kosa dia ahitantsika reto zanak'Israely vahoaka iray manontolo. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fitoetsy malia lalana, fitoetsy niara-ny tomany nitaraina ny dradradratra hoe aleotsika mody hitady mpitarika ao atsika, mody miverina any Egipta fa tsy hoany amin'ny tany Kanana isika. Dia androany tiana ampaherezana antsika izany, hoentina indray ampaherezana antsika rehetra zay manatrika eto hoe natao aheritsika ry havana. Halleloia! Natao aheritsika amin'izao fanompotsika sy fanarahantsika n'Andriamanitra izao satria tsy azo afenina ny fahosana ary tsy azo afenina zany antsoina hoe mahery zany. Halleloia! Azontsika ve le izy? Ny tena marina ny faherezantsika dia zavatra natao hisongadina. Zay mahatonga ny Baiboly mamerimberina hoe aoka hery ianareo, mahereza, aoka hitomban-dahy, aoka tsy hoketraka ny fonareo. Hitanareo tonatsika Andriamanitra tena hoe ahery
satria araka nytoroteniteny tamin'ny hery hoe mahery izy voalohany indrindra fa ny tena marina tena izany misitrako n'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika isika olona mahery amin'ny finoana mahery eo anatrehan'Andriamanitra mahery amin'izao fanoratenantsika ho an'Andriamanitra zao mahery eo anatrehan'ny fanompontsika n'Andriamanitra dia ito tantara anankiray ity mampiseho amintsika hoe raha mahery isika dia ho fatam-bahoaka fatam-pirenena koa izany faherezantsika izany ry havana alleloia fa raha osa isika dia tsy ho azo afenina koa izany fahosana izany amena misy raha vavy anankiray izay nyresaka tamiko indray mandeha dia ozy izy eo akaikinay hoy izy a taloha tamin'izay mbola kely nisy adala olona manana fahadalana zany dia misy fihetsehany a io adala io rehefa mihetsika ozy dia eo atokotany io izy mihinjakitsaka manao ny adalana dia rehefa mihetsika ataontsika hoe radoro ny anarany ohatra dia rehefa mihetsika ny adalany radoro dia ny olona rehetra samy mandresy mahafantatra sy mahita hoe mihetsika indray ny adalany radoro mihetsika indray radoro adala azonareo ve dia tena tiako azonao mihitsy koa androany hoe io fahosantsika io raha sanatria ny fahosan'ny olona ny tonontsika io fahosan'ny olona io tsy faherezan'ny olona amin'ny fanarany an'Andriamanitra io koa dia tena ho fatabahoaka fatam-pirenena tahaka ny radoro rehefa mihetsika adalana dia ny mampalahelo ankehitriny a hitanareo ny Facebook ohatra no anisany ohatrany hoe tena iseho'ny adalan'ny olona rehefa mihetsika koa ny adalan'ny olona dia ozy le raha vavy no mampalahelo ozy a tena hoe eo am'murany eo no ahitanany ny adalan'ny olona sy ny fahalemen'ny olona tahaka ny radoro fa iny lay tao amin'ny lakoro no ahitan'ny olona ny fahadalany radoro asika ve le zavatra tiana aseho hoe tsy azo afenina ny faherezantsika sy ny fahosantsika raha mandalo izany ny fiainantsika dia androany tena tiana ho azontsika ty tantara ity mampiseho miariary hoe tena reto zanak'Israely ray manontolo fiangonanay reto ange samby nitsinjaka daholo niala tany amin'ny tany Egypta rehefa niapita ny ranomasina mena samby niaraka nindi niaraka tamin'ny Miriam niaraka tamin'ny aponga tapaka rehefa nahita miasa mahagaga zay nataon'Andriamanitra fa nentin'Andriamanitra nampisehoana ny tany anatin'izy ireo zay miafina tsy hita nandritry ny fotoana naharitra angamba dia nitoejavatra mitranga tahaka izao hoe nahita sy nandre izy ireo laza zay nataony reto mpisafy tany folo laza ratsy ny tany zay ho aleha hitondran'Andriamanitra azy a dia izay toejavatra izay nentin'Andriamanitra nampisehoana ny tany anatin'izy reto ny tany hoe kay reto zanak'Israely ray manontolo reto a olona osa olona malemy olona tsy mahery dia androany tiana isika anao tahaka ny Josua sy Kaleba halleloia tsy ho tahaka ny zanak'Israely ray manontolo zay nitomany nitaraina teo anatrehan'Andriamanitra nampiseho fahalemeny sy ny fahosany sy ny tsy finoany fa natao isika olona andeha amin'ny finoana ry havana amena olona andeha amin'ny finoana olona ahery amin'izao fanompontsika n'Andriamanitra zao ato amin'ny Korintianina faharoa toko 5 ka ny andinin'ny 7 dia zao ny voasoratra hoe fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana alleloia inona moa no anisany natonga ny zanak'Israely fito hetsy osa sy nalemy satria nandeha tamin'ny fahitana izy reto ry havana nandeha tamin'ny fahitana izy fa tsy nandeha tamin'ny finoana azontsika ve rehefa tantarainy reto mpisafy tany folo ny zavatra hitan'izy ireo hoe vavety be ny olona misy mandama avo be ny tanàna tsy ho tafiditra ao isika dia nandeha tamin'izany hitany masony sy ny rene sy ny sofiny zany ny zanak'Israely fa tsy nandeha tamin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika tsara amin'izany fa natohinona fiasan'Andriamanitra mahagaga ry havana rehefa mitazona isika ny rene sy ny sofintsika fotsiny sy ny hitany masontsika fotsiny ny hitany 5 sensintsika azonareo ve dia ho hitanao hoe harefo ny finoanao ary ho anisany hoketraka ihany ianao amin'izao finoana sy fanarahana n'Andriamanitra izao hoy ny baiboly hoe finoana ny andehanantsika fa tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana amena Hebreo toko 1:20 ka ny 9 no milaza izany hoe fa izy rehetra manatona an'Andriamanitra
dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly sozy mazoto mitady azy tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy raha tsy amin'ny finoana raha tsy mandeha mpinoana isika dia ho ketraka ihany raha tsy mandeha mpinoana isika dia ho hita miariary ihany mety tsy ao amin'ny murany facebooknao angambo nahitany olona hoe mietsika indray ny tsy finondramina tahaka ny adalany rado fa eny amin'ny fiainanao isan'andro andavanandro amin'izao fanaranao dian'Andriamanitra izao dia ho hita miariary ary atonga ny fahavalo iomehy ny tsy fandehanantsika mpinoana ny fandehanantsika fotsiny amin'ny fahitana natao tena iariary isika fa mahery havana amenna ny baiboly any amin'ny epistily dia milaza hoe aoka iseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao halleloia raha misy zany zavatra tsy natao afenimpenina dia ny fandrosoantsika ra-panahy halleloia raha misy zavatra tsy natao akinafinafina dia izany atao hoe faherezana amin'ny fanarana an'Andriamanitra izany raha misy zavatra tena atao fatabahoaka fatapirenena hoe etalentsika ny amin'ny mur ny facebook tsika mihitsy ohatra azonareo hoe mba tia mierina fotsiny azay aza hotsika le izy an-tsaina tsara raha misy zavatra tsy natao akinafenina dia ny faherezantsika amin'izao fanompontsika n'Andriamanitra izao ny faherezantsika eo anatrehan'ny fanarana an'Andriamanitra ny faherezantsika eo anatrehan'ny fanolorantenantsika ho an'Andriamanitra zanak'Israely rehefa noentin'Andriamanitra ho any amin'ny tany Kanana tany izay tondra dronono sy tantely dia hitantsika ny fahagagana maro samihafa izay nataon'Andriamanitra dia androany nampitsirevy ny fanamasina hoe raha nisy tena nahita fahagagana miezinezina sy marobe dia marobe dia ny zanak'Israely izay navoaka an'Andriamanitra avy any amin'ny tany Egipta mba hanompo azy any amin'ny tany Kanana dia hoy ny fanamasina nanazava tamiko androany anefa hoy izy dia fataro fa ny akabeazany fahagagana hitany zanak'Israely sy nataon'Andriamanitra dia fahagagana vokatry ny fivilianana azonareo hoe fahagagana vokatry ny fivilianana zanak'Israely dia voatery Andriamanitra azonareo ny mana sy ny papelika ange tsy fahagagana satria hoe te pourvoir Andriamanitra fa fahagagana vokatry ny fimonomononan'izy reto azonareo tiako aseho hoe toinona ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny faherezany tena hoe tsy azon'izaniza ferana ka na dia nomononona azy ny zanak'Israely dia tsy maintsy nanome ny papelika tamin'ny fomba mahagaga namokikena azy Andriamanitra azontsika ve ny zavatra tiako aseho hoe raha ny fimonomonona ny zanak'Israely aza raha ny fiviliana ny zanak'Israely aza raha ny fitaraina ny fatratra sy ny tsy finoany aza no nanesika n'Andriamanitra anao fahagagana no ilay anarany lehibe sy no ilay voninahitra lehibe izay ananany azontsika ve tsy maika veravana fa izao fanetretentsika tena izao fitadiavantsika azy fatratra izao fanaratsika azy izao fivavahantsika amin'izao maika fa ny fandehanantsika mpinoana hiasa mahagaga Andriamanitra halleloia hiasa mahagaga amin'ny fiainanao Andriamanitra hoy izy ianao hoe amin'ny fomba hoana dia hoy izy mamaly anao hoe tena hoe amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina Maria rehefa nitenena ny fanahy masina hoe hitoejazy ianao dia tsy nangina fotsiny Maria hoe ben tant mieux mais je ne dois pas poser la question d'accord fa hoy Maria hoe comment azontsika ve le comment any Maria tsy hoe kory tsy finoana fa hoentina ampifantarina sy ampahirezana antsika izany hoe rehefa Andriamanitra anao fahagagana sy zava-mahagaga amin'ny fiainantsika afaka manontany mihitsy tsika amin'Andriamanitra hoe inona ary ny tokony ataoko inona ary ny tianao tanteraka inona ary ny tianao akatoavitro comment hoy Maria dia ozy ny anjely hoe ny fanahy masina ho avy ao aminao halleloia fanahy masina ho avy araka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny heriny hoe ary azo hery ianareo amin'ny mila tsara fanahy masina aminareo ka ho avolombelo koa i Andriamanitra hoy Jesosy dia toy izany mbola fiasany mandrika ankehitriny hiasa ny fanahy masina hiasanao fahagagana amin'ny fiainanao izy hiasa ampiseho izy fa Andriamanitra ao izy amen hiasa ampiseho izy fa mpamaly vavaka
iasa izy ampiseho fa tsy mbola miova ny heriny tsisy zava-mahagaga zay tsy hainy atao ary ny olana lehibe indrindra ny tena spesialité any manao any fahagagana vokatra valiny vavakintsika manoloana ny olana lehibe. Alleluia. Dia hiteny aho hoe ny olana ankimadinidinika ohatra ny avelany vahatsika ihany fa rehefa mioapapana riavana ny olana sy ny ady any dia izany ny tena miconvenir azy iseholy fa izy lay Andriamanitry ny impossible. Alleluia. Andriamanitry ny tena hoe ady goavana, Andriamanitra mahay mamonjy sy tena manafaka na dia ao anatin'ny tena mafy tsy takatry ny saitsika dia mety aminy izany iasany mahagaga. Alleluia. Ka averina indray mandeha ny zavatra tena tiana ho zaraina dia ny hoe tsy azo afenina ianao rehefa mahery, tsy azo afenina ny faherezanao, tokony ho azonao anisany atonga tsika hery dia isika tsy mandeha amin'ny fahitana fa mandeha amin'ny finoana, tsy manao tahaka ny reto mpisafitany folo-lahy reto zay ny zavatra hitan'ny masony no namikirany mafy fa tsy ny tenin'Andriamanitra zay nampanantenan'Andriamanitra azy, tsy manao toy ireo fa kosa tahaka ny Josua sy Kaleba zay nandeha tampinoana. Alleluia. Nandeha tampinoana dia hoy tenin'Andriamanitra hoe tanteraka tamin'ny fanarahana azy Josua sy Kaleba, nakasitra an'Andriamanitra Josua sy Kaleba, tsy azo afenina ny faherezan'ny Josua sy Kaleba, tsy azo afenina ny fandresen'ny Josua sy Kaleba satria izany ny fiasan'Andriamanitra. Alleluia. Ny finoana dia tsy hoe kory zavatra nataoko bonina any anaty fa ny finoana rehetra dia natao iseho ary tsy maintsy miseho. Ny any anatytsika any fotsiny a rehefa ositsika hoe za mino aho fa nianatra zonoko ato ny finoko, tsy izany ny finoana raha ny filazan'ny baiboly azy. Ato amin'ny Hebreo 2:10 ka ny 1 dia zao ny famaritany tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'ny finoana hoe ny finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita, fatokinany amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Zavatra tsy hita any anatytsika any, tsy hitan'ny masontsika, zavatra mbola tsy hita mihitsy any koa, tsy mbola hitan'ny masontsika, zavatra mbola tsy miexiste azy angamba, fa ny atao hoe mino izany isika, manam-pinoana isika dia resantsika tahaka ny efa misy. Halleluia. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izao fiangonana izao mahatratra zato. Halleluia. Zato mihetsiketsika mafana fo mahery velona. Amen. Miraisaina mifankatia, mifanohana, mifampitantana. Amen. Tononona izany finoana. Halleluia. Finoana, fanehoana ny zavatra tsy hita, fatokinany amin'ny zavatra antenaina. Manantena isika, matoky isika fa ho tanteran'Andriamanitra, matoky ianao fa tena ho tafita ny zanakao dia resanao sy tononona hoe ny zanako a zaza tahin'Andriamanitra ireo, zaza ho ambin'Andriamanitra ireo, ny fiarovan'Andriamanitra no amin'ireo, na miditra na mivoaka ireo dia ho tahin'Andriamanitra, na miditra na mivoaka ireo dia arovan'Andriamanitra, ny tanan'Andriamanitra no amin'ireo, ho lohan'ireo fa tsy ho rambona, ho ambony ireo fa tsy ho ambany. Fantokinany amin'ny zavatra antenaina, antenainao fa ho tahaka izany ny fiainan'izy ireo dia tena matoky ianao dia asehonao izany amin'ny alalan'ny fiteninao, amin'ny alalan'ny fialanao, amin'ny alalan'ny firaisanao amin'izy ireo, fifandraisanao amin'izy ireo, asehonao hoe mahita ianao fa olona lehibe ireo fa tsy ho lasa fatritran'olona. Amen. Fanehoana ny zavatra tsy hita, fatokinany amin'ny zavatra antenaina, zay ny finoana. Amen. Alleluia. Dia natao isika andeha ampinoana satria zay no anisany ampahery antsika. Alleluia. Tamin'ny heriny averina farany dia hoy ny voasoratra hoe hahazo hery isika amin'ny ilatsany fanamasina amintsika, hahery isika, ahery. Amen. Tsy olona osa, tsy olona valakekaka, tsy olona iraviravin-tanana, tsy olona alemy lohalika, fa hahery isika amin'ny ilatsany fanamasina amintsika. Dia androany indray ampiana hoe hahery isika rehefa mandeha am-pinoana. Alleluia. Tahaka ny Josua sy Kaleba fa tsy tahaka ny mpisafitany folo. Amen. Vavaka saotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izany teny izany dia tiako tsika tena hoe anao fanambarana am-pinoana, amikely, ampaherezana, tena hoe fanambarana mikasika ny amin'ny zavatra iritsika ho hita, iritsika ho azo
tonony androany zavatra irinao sy ampenainao amin'ny fiainanao hoe to inona ny tianao ho avinao to inona ny tianao sirinao ho fizotra ny fiainanao avy dia tonony izany ankehitriny fotoana mety izao anaovantsika izany fanambarana izany aloha ataontsika mpitsanganana mihitsy dia iteny isika mpinoana iteny itsika tena hoe ampaherezana hoe ianao Andriamanitra no Andriamanitry ny zavatra mahagaga tsy takatry ny saina ianao no Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao no Andriamanitra tsisy masakana rehefa miasa dia ianao ankehitriny koa Andriamanitra no deranay fomena voninahitra satria manomeana mihoatra noho izay verinay sangatanay ianao Andriamanitra tanteraka izay mahasoa anay ianao Andriamanitra manomenao Andriamanitra ny tsara indrindra misotranao ny amin'izao fiangonanao izao Jehovah raiko izay fiangonana hoentinao anemonao ny voninahitrao hoentinao ampisehoanao fa tena ianao ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra Andriamanitra mahagaga Andriamanitra tsy miova ho aly sy anio ary mandrakizay mideranao sy mankalazanao Andriamanitra halleluia miaino ny tsiraray avy ianao ankehitriny izay manao fanomona eto anatrianao ry Andriamanitra raiko ianao no tena iseho aman-kery asa mahagaga tompo atanteraka araka izany teninao izany izay mbola tsy hitany masonay narery sofinay naniditra tao amponay akory aza no tanterahinao valiny izao finoanay ianao sy fanatonanay ianao amponay izao misaotra ny Andriamanitra tiany vavaka ianao ary Andriamanitra mpamaly vavaka matateraka ny teninao izay rehetra nylazainao ianao tsisy zava-mahagaga zay tsy hainao halleluia mena voninahitra ianao ry Andriamanitra raiko dia raina